ny vidin'ny pétrole zany dia subventionnétsika foana hatrizay ary izay indrindra no mba tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy ihany satria misy fepetra tsy maintsy horaisitsika ihany koa raha nisondrotra ny tokony hisondrotra ny vidin'ny solika ny vidin'ny essence na ny gazoil dia nataontsika ny fomba rehetrarehetra mba tsy hisondrotany pétrole. Ny pétrole nefany ampiasaina amin'ny jiro ka zay ny mahatonga antsika ny hoe amin'ny faran'ity taona ity dia tsy maintsy tsika hitondra ny vidin'ny pétrole amin'ny vidiny tokony ho izy ary tsy subventionné intsony ny fitondrana. Ny subvention an'ny pétrole dia eo amin'ny 20 millions de dollars. Omeko ny monsieur le ministre moa ny fanazavana an'izay rehefa avy eo zay ny natonga antsika hoe raha hanao investissement 20 millions de dollars isa-taona amin'ny pétrole zay omena ny reo pétrolier dia aleo anaovantsika investissement amin'ny resaka kit solaire mba tsy hampiasa pétrole intsony ny fianakaviana fa hampiasa ny reny jiro reny. Tsy fantatry ny olona ny antony ilaina ny reny jiro reny ho an'ny olona zay tsy mampiasa fa ny hafaliana zany hoe tena hoe mifanalana ny fahasairanana ny olona zay mampiasa pétrole mahazo any reny jiro reny dia miditra ao tokantranony ianao dia tsika no asetran'izay hafaliana izay satria tsy mampiasa pétrole intsony. Ka zay no ataontsika hoe ataontsika zany meko any monsieur le ministre ny énergie aloha ny fanazavana ny subvention ataontsika amin'ny carburant sy indrindra ihany koa rehefa avy eo ny lamina tsy maintsy apetratsika manoloana an'izay mba ahafantarany vahoaka malagasy hoe makaiza ny lalantsika inona ny atanatohatra apetratsika ao anatin'ny resaka vilotsotika eto Madagasikara. Misaotra ny matoa filoham-pirenena namerina ny fitenenana. Ny fampitanim-bava androany zany dia manazava ny zava-misy eo anivon'io produit pétrolier anankiray io dia ny pétrole lampant na ny solika fandrehatra. Fantatsika moa fa ny pétrole lampant na ny solika fandrehatra ny tena fampiasana azy dia amin'ny resaka jiro indrindrindrindra ny tontolo ambanivohitra. Misy ihany ny fampiasana izy io amin'ny lafiny hafa fa vitsy lavitra eny eo anatrehan'ilay fampiasana azy amin'ny jiro amin'ny tontolo ambanivohitra dia ny fampiasana azy amina ohatrany hoe diluant loko na koa any amin'ny resaka chantier routier amin'ny resaka bitume fa tsy zay akory no votoatin'ny resaka eto. Ka ny pétrole lampant ampatsahivina kely fa ny vidiny amin'izao fotoan'izao zany dia 2430 ariary nanomboka tamin'ny volana jolay 2020 sy 2020. Ka io 2430 ariary io nefa dia lavitra tokoa ny ataontsika hoe ny vérité des prix amin'io produit raha io na les structures de prix zany satria amin'ny ankapobeny dia nisy elanelany teo amin'ny 1200 ka hatrany amin'ny 1400 ariary foana ny elanelany amin'io vidin'io zay ambany zany eo anatrehan'ny vérité des prix zay tokony mihoatra an'izay. Ka eo amin'io tableau io zany dia hitatsika hoe ohatrinona isa-taona no voatery natao subvention ny pétrole lampant zany tato anatin'ny efa-taona farany. Dia hitatsika fa raha tamin'ny 2021 dia 44 milliards ny voatery natao subvention amin'ny produit io. Tamin'ny 2022 dia 88 milliards ary tamin'ny 2023 87 milliards ary ny 2024 dia mahatratra 95 milliards. Zany hoe tao anatin'ny efa-taona zany dia 315 milliards no subvention tsy maintsy mipen'ny fanjakana tamin'ny compagnie pétrolière momana izy io. Izy io moa matoa tsy nahetsika dia noho ny fanapahan-kevitra ao Andriamatoa Filoha mba amin'ny
fiarovana izany an'ireo tontolo ambanivohitra izay mampiasa an'io solika fandrehatra io, ary nanao azo atao hoe sakrifisy mihitsy izany ny fitondrana tao anatin'izay taona vitsivitsy izay raha arak'izao tarehimarika izao. Ny amin'ny taona 2024 ohatra moa ka stable ihany ny vidin-solika maneran-tany, dia mety mbola voatery koa tsika mbola hanao subvention hatrany amin'ny 88 manakaikaiky ny 90 miliara d'ariary ihany, raha afa-tsy hoe mety ohatran'izany raha sanatria misy fiakarana ny vidin-solika iraisam-pirenena dia miakatra indray izany le nelany eo amin'ny vidiny any amin'ny pompy sy ny atao hoe vérité des prix amin'ny structure de prix. Ka ny tsara fantatra dia ohatra hoe raha ny taona 2024 io, raha ozytsika hoe 95 miliara eo zany ny voatery subvention natao tamin'ny taona 2024 ho an'ny compagnie pétrolière, dia io tarehimarika 95 miliara de subvention io efa presque en totalité ny subvention amin'ny produit anankitelo mitambatra. Izany hoe ny lanjan'le pétrole lampant zany dia tena goavana tokoa ao anatin'le subvention noho io elanelany mahatratra any amin'ny 1200 ka hatrany amin'ny 1400 ariary io tamin'ny taona 2024. Ny akoatran'le hoe voatery manao subvention dia tsara fantatsika koa fa ny pétrole lampant koa nanay noho io le vidiny ambany dia ambany io miteraka olana ihany izy io, satria eo amin'ny pétrole lampant ohatra sy ny gasoil na ny pétrole lampant sy ny lasantsy dia misy écart de prix hatrany amin'ny eo amin'ny gasoil 2470 ariary ny elanelany, ary misy écart de prix ny super sy ny pétrole ny amin'ny 3470 ariary. Ka izay elanelany be izay dia mahatonga fakapana ho an'ny olona sasany izay olona mitady anararoatra, dia ny fanaovana zany ny frelatage. Ary fantatsika satria io resaka frelatage io zany dia ny fampifangaroana ny pétrole lampant ao anatin'ny essence na ao anatin'ny gasoil mba hahazahoandry zareo mpanao ratsy tombony be ao anatin'io. Nefa miteraka olana maro izy io, ny frelatage io. Itsika moa ao anatin'ny lalàna dia efa nametraka hoe ny pétrole lampant dia tsy maintsy lokona menamena zany any amin'ny dépôt, ka menamena izy ireny zany rehefa amidy sy hitantsika eny amin'ny station service. Kanefa ireo olona manao teti-dratsy ireo dia manao décoloration amin'ny acide mba hanalana le mahamenamena azy, ka lasa ataontsika hoe manakaiky ny rose claire izy na presque efa manakaikaiky ny transparent mihitsy, tsy tena manakaiky fa efa tsy dia lavitra, mba ahafahandry zareo zany hoe tsy tazana le pétrole menamena ao anatin'le gasoil na ao anatin'le supercarburant. Ny olana nefany dia miteraka io fampifangaroana io zany na le frelatage, miteraka olana ho an'le olona avy eo mampiasa an'le carburant normal ny gasoil sy ny essence zany any anatin'ny moteurany, satria misy an'io le tracena acide io izay miteraka fahasimbana anaty moteur. Efa maromaro ihany ny fitarainana voaray na teo anivon'ny OMH zany na teo anivon'ny ministera, ary miteraka olana satria lasa hors spécification moa ny fomba fiteny amin'ny terme technique na hoe lasa ivelan'le tena fenitra zany le gasoil frelaté na le super frelaté. Ary raha omena tarehimarika vitsivitsy fotsiny raha tamin'ny taona 2024 iny dia efa nisy 40 ny station service amin'ireo 300 mahery manirana ny nosy izay nahitana izay hors spécification zay, ka voatery indraindray ajanona momentanément diovina aloha zany le cuve nisy an'le gasoil frelaté izay vao soloina gasoil manaraka ny norme amin'izay zany na ny essence manaraka ny norme. Ka hitantsika amin'izany fa akoatran'le hoe voatery ny fitonam-panjakana zany manao subvention misy fiatraikany koa le izy any amin'ny mpanjifa, ka zany dia anisany miteraka olana maromaro zany amin'ny ankapobeny. Etseny laniny ary ny zavatra tsikaritra satria no elanelany be io dia lasa na ny volume mara zany na ny volume de consommation eto amin'ny firenena
lasa misy lasa ohatrany hoe miakatra be mihitsy ny consommation na pétrole eto amin'ny firenena nefa sura mihitsy izahay mba ny OMH hoe tsy lasa any amin'ny solika fandrehatra mahafandrehatra azy ny akabeazan'ireo satria raha meko taremarika tsotra kely fotsiny sika ny volume consommation 2024 dia eo amin'ny 68 millions de litres eo raha ohatra ka 2023 54 millions de litres ary ny 2022 49 millions de litres donc hitatsika fa niakatra 26% zany ny consommation na pétrole entre 2023 sy 2024 manaprofo zany fa tena misy maro le pétrole lasa ny amin'ny fampiasany amin'ny tsy tokony ho izy zay zany amin'ny ankapobeny ny fanazavana vitsivitsy tsara petraka momba n'io resaka pétrole lampan io na zany na tsy zany ara moa ary isorana eto ny ministère ny misahana ny gendarmerie satria mifametanana akaiky amin'ny fisamborana andreo le trafiquant zany zay manao an'le frelatage ary efa nisy any moa ny tratra na tany Tomasina zany na voangana koa teto Antananarivo fa tsy maintsy mitohy mandrakariva zany ny fanomezan-tanana miaraka amin'ny ny mpitandro ny filaminana amin'ny fanenjehana an'ireo olona zay mamosavy mipiraitany razandreo amin'le fanombanany le solika avy eo zay lasa ny anatin'ny moteran'ny olona zay tompoko amin'ny ankapobeny zany momba n'io pétrole lampan io na amin'ny lafiny subvention na amin'ny lafiny ara-teknika misaotra tompoko. Ohatranao Andriamato Ministra amin'ny fanazavana izay ny zava-dehibe afaka sotomina ao anatin'ilay izy aloha dia le subvention hoe ankehitriny zany tsika no fitsinjovana an'ilay vahoaka izay mampiasa an'ilay pétrole fandrehatra hoentina anazavana ny tranony dia miteraka subvention 95 milliards ariary isa-taona nefa izay fitsinjovana an'ilay vahoaka izay dia misy fiatraikany amin'ny fanararotany reo mampiasa ny tedi-dratsy hoentina anaovana an'ilay frelatage anafangaroana ny essence sy ny pétrole afangaroana ny gazoil sy ny pétrole satria efa atsasabidiny ny vidina gazoil sy ny essence ny vidina pétrole zay indrindra no natonga atsika nametraka amin'ny fanambo hoe aleo tsy ampiasa pétrole jirokapoaka intsony ny ankamaroany vahoaka malagasy zay ny nanaovantsika n'ilay tetikasa hoe azavana ho anao ary io zany no apetratsika ny hoe afaka volana vitsy aloha zany dia tsy maintsy ampiakarintsika tsikelikely ny vidin'ny pétrole fa amin'ny farany taona ny tanjona dia tsisy subvention ntsony ataon'ny fitondram-panjakana fa ny eo ankilan'izay dia tsy maintsy ataontsika ny ezaka rehetra azahoany ny vahoaka malagasy ny azavana ho anao zany hoe tsy vidy pétrole ntsony fa ampiasa an'ireny kit solaire zay efa nizaraintsika efa natomboka mila afanganana zany ny fanaovana an'io tetikasy io nefa inona moa zany mbola tsy ahafahantsika manao an'io ankehitriny tsara fantatry ny vahoaka ihany satria indraindray ary efa mandeha any ambanivohitra be any aiza ny azavana ho anay monsieur le président teo azao voatany tamina metraka ny pose ny première pierre ny vato fototra fanaovana n'ilay barrage hydroélectrique eo ranomafana eto tsy alavitra n'Antananarivo moa le ranomafana fa tsy any Fianaratsoa dia nantany ny vahoaka hoe mba ahoana ny azavana ho anay monsieur le président dia teo ana mety remarque hoe afaka mena afaka zaraina isak'izay alehako zany dia manontany daholo olona fa ny tsy ahafahantsika mbola mizara an'ilay izy dia zavatra anankiroa ny voalohany raha tsy manana le carnet pokotany vaovao ahafahana manao recensement mazava hoe ato amin'ity community zao ny tokantrano ato mba tsy isiany fizarana vilana hoe tokantrano iray misy zany nahazo kit solaire anakefatra nefa le manodidina anazy tsisy mahazo noho ny fizarana vilana satria tike fotsiny no atao noho izany zany ilaina ny fanaovana an'io carnet pokotany io manerana ny Madagasikara